Miditra amin'ny herinandro farany amin'ny fampielezan-kevitra isika ankehitriny. Hatreto aloha dia ireo kandidà sokajiana ho matanjaka-ara-bola no tazana amin'ny teto kominina sy fokontany. Misy fahasamihafany kely fa tsy tahaka ny tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ny fifidianana solombavam-bahoaka. Somary akaiky kokoa ny mponina eny amin'ny distrika sy ny komina eny, fa tsy ilay mahoraka be mananika ny firenena. Maro ny kandidà sy ireo mpiara-dia aminy no tena nandany andro mihitsy nanao an'ilay antsoina hoe porta mitety tokantrano. Tsy adino ny fizarazarana zavatra isan-karazany: t-shirt, calendrier, kaskety, koveta, sio, boky kely sy ny maro hafa. Ao ireo mampisakafo mihitsy rehefa faran'ny herinandro. Na dia eo aza ny kabary sy ny fampielezana hevitra, foto-kevitra, dia mbola tsy afaka amin'ny propaganda eto Madagasikara aloha hatreto, ny tolotolotra kely isan-karazany. Izay mavangivangy tiakavana, ary izay matolotolotra marina angamba mahazo ny fon'ny mpifidy. Tsy pihana tsara nefa fa manandanja izany fifidianana solombavam-bahoaka izany, satria izay olona lany eo no andrafitra ny fahefana mpanao lalàna eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Miaingany amin'ny anten'ny miera-pirenena ilay hoe tany-tandalàna, fanjakana tsara tantana, ady mikolikoly, mangarahara, resahana isaky ny mihetsika izao. Izay no tokony ho izy. Efa isan-karazany moa ny fitakiana sy tolona natao teto. Hatramin'izao mbola manantena ilay fanovana tsara ihany ampivoatra ny fiainan'ra malagasy. Miankina betsaka amin'ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena sy izay safidy atao io. Fa tahaka ny politika sy ny fiainam-pirenena dia tsy misy ny fahagagana na kisendrasendra, fa tena mila paikady matotra sy asa. Izay vao mandroso. Tena sambany niena ireo taksiborosy nivoaka n'Antananarivo talohan'ny fetin'ny Pentekosta teo, raha araka ny fanadihadiana natao tetsy mitopy-piantsonan'ny fasan'ny karana. Raha tokony ho folo isan'andro izany dia niena ho enina. Noho ny fahasahiranan'ny olona amin'ny fiatrehanany fiainana amin'ny ankapobeny no antony mahatonga izany, raha ny fanazavan'ny mpamily iray nanontaniana. Eo ihany koa ny tsy fisian'ny fialan-sasatra kely toy ny tamin'ny vaninandron'ny Paska, fa avy hatrany dia miasa sy mianatra avokoa tamin'ity talata 2 Mey ity. Na izany aza tsy nitovy tamin'izay kosa ny hazo anatsirabe faritra Vakinankaratra. Na dia tsy misy mitsangatsangana azy mantsy ny ankamaroan'ny mpandeha, dia maro be kosa ireo lasa nody kely namonjy ny fianakaviana nankalaza ny fetin'ny Pentekosta. Ny 5,700 mpandeha tonga teny amin'ny fasankarana noho izany nanomboka ny zoma lasa teo dia niazo anatsirabe avokoa. Somary nanany sarotra ihany moa ny fitadiavana taksiborosy nody teto Antananarivo omaly alatsinain'ny Pentekosta. Nisy ireo nanararaotra na mpiakatra sarandalana noho izany, raha tsy nisy saina mpiakatra kosa nefa ireo nitatitra nidina niazo anatsirabe. Mila miomana mialoha ary mandray fepetra ny mponina amina faritra maromaro eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina, fa hisy fahatapahan-drano faobe raha pitso alarobia tontolo andro. Iroso amin'ny fanoloana ilay hidi-pantsona 570 miitsoka eny Ambatobe mantsy ny ekipa avy amin'ny Emergency Network Water ny Jirama raha pitso alarobia io. Hiato arak'izany ny famatsian-drano eo anelanelan'ny amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 9 ora hariva amina toerana maromaro toa eto Antananarivo, toa ny eny Ankera, Ankadinamamy, Analamahitsy, Andranombevava, Andrononibe, Ilafy, Androhibe, Ivandry, Alarobia Amboniliha, Soavimasoandro sy ny maro hafa. Maty tampoka ny moteran'ilay fiaramanidina kely rehefa nandalo ny vohitry Mandolava. Voafehin'ny mpanamory anefa ny fiaramanidina ka tafapetraka Soamatsara ihany teny Tanimbary, atsinanan'ny Mandolava ao amin'ny komina Androhibe, distrika Antananarivo Atsimondrano. Avy any Fianaratsoa eto Antananarivo ity fiaramanidina kely saika niaran-doza ity. Olona roa moa no tao anatiny, dia ny mpanamory sy ny vadiny. Tonga rahampitoana teny an-toerana ny zandarimariam-pirenena izay fotony ny zavamisy, nitondra izay fanampiana azo natao sy ny fepetrany raisina ary nandamina ny mponina ihany koa. Peut avoir des impacts désastreux sur la santé animale, la santé humaine et l'environnement, ainsi que sur l'économie et la sécurité alimentaire.
Toy ny firenena hafa dia tsy mitsahatra mitombo ireo karazana aretina hampahazon'ny biby eto Madagasikara, izay misy fiantraikany betsaka amin'ny fahasalaman'ny zanak'olombelona. Firenena maro ankehitriny no toanan'ny FAO sy ny USAID amin'ny alalan'ny fandaran'asa ISAVET. Fandaran'asa natao hanamafisana ny fahaiza-manao ny dokotera mpitsabo biby na veterinera miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana manerana izao tontolo izao. L'objectif du programme, effectivement, c'est de renforcer la capacité du pays et donc de la direction des services vétérinaires à avoir des épidémiologistes de terrain qui pourront collecter et remonter les données de qualité afin d'orienter et d'améliorer la prise de décision par les autorités. Isan'ny misitraka fandaran'asa isika eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny atrikasa fampiofanana moa nanomboka androany ka ny 4 Mey 2024 ho Antananarivo ary manomboka amin'ny 7 Mey ka hatramin'ny 1 Mey 2024 any Toamasina. Tanjona ny hanamafy sady hiaro ny fahasalaman'ny olombelona no hampiena ihany koa ny fahafatesany biby. Izy io dia natao hanamafisana ny fahaiza-manao ny service vétérinaire manerana an'izao tontolo izao ary Madagasikara dia anisan'izay nahazo tombon-dany manokana satria nisitraka an'izay fanamafisana traikefa izay amin'ny fanaraha-maso ny aretim-biby ary fanofanana ireo vétérinaire, docteur vétérinaire sy mpanampy azy rehetra zany no atao. Zamy ny mahamanina koa zany fa mety saosana tsy mivava zany misy ambadika politika ny fakanambavany azy zany amin'ity indray mitoraka aty zany. Ary raha misy zavatra mitranga eto tompona andraikitra feno sy tanteraka ny Flora Joel sy ny gouvernement vegetarienne satria tsy miteraka zavatra asoa ny firenena na kely azy zao zavatra ataony ny mpitondra fanjakana zao. Tsy misy fahavononana zany ny fanjakana andeha andamina ny lalao satria izy mihitsy no manasara anakorotana eto amin'ny tany sy ny firenena. Manahirana ny tontolo iainana mialohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka ankehitriny. Amin'izao herinandro tsy ahatongavana amin'ny tena latsapato izao raha ny faneho-kevitry ny kandida sy mpanao politika. Eo aloha ny Rara Patrick Rahamanana ny fisitahan'ny FFKM tsy handray anjara amin'ny fanaraha-maso izany fifidianana izany ny tsy fahatomombanana maro sahady hoy hatrany izy ireo. Raha marina ny tsy misy seny tokony hovatsiany fanjakana volo zany raha ohatra amin'ny fomba mampanao teto Madagasikara no resahana dia fiheverako azy tena manosotrosoto ny raram-pirenena zany reto mpitondra fanjakana reto. Tokony hisy ny révolution eto Madagasikara. Ny révolution natao zany dia hisarihana ny lalakevitra demokratika zany hoe ny fandraisan'ny be sy ny maro anjara amin'ny fanapahan-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena dia any amin'ny vahoaka ny baolina amin'izao tsika mpitendry zao. Ahoana fomba ahafahantsika miombona ao anatin'ny fahasamihafana zany satria hevitra dia samy manana ny azy fa ny tanjona kosa dia iaraha-manana. Ahoana fomba zany ahafahantsika dia ataoko hoe mampandroso ny Madagasikara zany. Zay ny matematesantsika rehetra na mpanao politika io na tsy mpanao politika na avy any amin'ny opposition io na antoko fomba ny fitondrana zany. Ahina ny hisiny dia ataoko hoe tsy filaminana zany aoriana zay fidianana zay ny fanaovana fanadiadiana zany zay natao amin'ny anisany influenceur anankiray moa zany zay mandeha ny fanadiadiana zany mahakasika namoahany ny fitsidiam-paritra zany zay natao ny filoham-pirenena zany ka aoka re ny ataoko hoe fiantsina maro samihafa eo ihany koa ny intimidation maro samihafa zany mba hijanona akatoko zao anatanterantsika ny fidianana solombavam-bahoaka zao satria zay ihany no ahafahantsika misoroka ho iaho teo ny mety hokorontanana zany zay tsy isika zitsy no azo tombotsoa amin'izany Madagasikara no victime ao anatin'izay sakoroka zay le ataoko hoe mety hitranga eto amin'ny firenena.